ty aho manjakavola tandrona iran'andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany raha mity volana jolay ity dia nomena lohevitra hoe mbola matoro ny sasany lohevitra lehibe vaovao hoe amen. Zay nareo vao mifo efa mivalo zao re olona tsy mbola nisy zany manjaka volana toro tamin'ny valo maraina zany ary ataovy mba voamarika ao tsara ty peritriopatsika tia peritriopa fizekema mihitsy io nandahatra ny genesis toko faharoaminy folo zay nataotsika tany amin'ny faharoamroapolony volana zay nikendrentsika manokana angitsy toetra ray teo firenena mitsinjo ny feti-pirenena tamin'izay fotoan'izay miazatsika ny toerana misy any Madagasikara tamin'izany amity izy raisinao anaty peritriopa ianaratsika kosa nientiky ny fiantsona Andriamanitra atsika nientiky ny fiantsona Andriamanitra atsika dia lay ny antsony aniza Abrahama tonono tsara Abrahama aba dikany any faritany atsinanany Madagasikara any mampiasa an'io akory le aba manao le anao dada iaba ray aba ra aba ram am pun zany peuple rainy rainy firenena rainy vahoaka tany ampiatsona any Abrahama zany dia ny firenena rehetra voalaza ny toko faharoaminy folo zany hoe aminao hitahina ny firenena rehetra rainy vahoaka rainy ponina fa rehefa natsen'Andriamanitry Abrahama anaraka azy dia nitenenany hoe mialamy haninao amin'ny havanao amin'ny tranony rainao rehefa nanaraka zay fiantsona zay Abrahama dia lasa nino an'Andriamanitra izy dia zay niantson'Andriamanitra azy ka ninony an'Andriamanitra zay no natonga azy ho rainy mino dia niova anarana ty amin'ny toko fa dimy folo ety aba raha aminy rainy olona mino dia zay fiantson'Andriamanitra atsika ao amin'ny Abrahama zay niantsonany Levi hoine Jem Matthieu ho isika mampilaza ny anarany isan'andro taranaky Levi sorona nefa ny rarany dia mpamoriety tafiditra ao anatin'ny fisoronana ny fiainany vahoaka zany ny nanaovana ny famorikety satria taranaka mpisorona no manao ny rarany famorikety misy lafiny tsy mainty jereny zany mba hanaovana zany fisoronana ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra zany araka zay aneken'Andriamanitra sy akasitran'Andriamanitra azy hitsaronareo rehefa tonga tao amin'ny tempolo Jesosy ndray andro nahita ny fomba hisoronana ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny nataon'ireo mpamorietra tamin'ny nataon'ireo mpikarakara ny vahoaka an'Andriamanitra reto dia nahitsiny zany fanao zany John any amin'ny lioka toko 7 efa nanitsy an'ireto mpamorietra reto
ndao kely mba hianarana zany lazay jauna tamin'ny mpamorehetra zany io ka toko fahatelo ndiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ihany eny be any anatin'ny sy anatin'ny inakisy anatin'ny machine any rehefa miainy toroteny zany baiboly manely belibe ela be zany rehefa miaino aloha dia eny tsara miaino be mihitsy zany ndiny roa ambin'ny folo telo ambin'ny folo liko toko fahatelo dia avy ko ny mpamorehetra sasany mba ataony jauna batista ka nanao taminy hoe mpampianatro ino no ataonay ary hoy jauna taminy aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena halainareo fa manino jauna teny an'izany zany ny pratika ny faniny hoe ketra mampaloha motra zay nitendrena ho alaina asa na manao hoana ny famoriketra amin'ny ampotsika mahafantatry nareo matomnyeneva eno an'izany any ampamoriketra any tsy resaka aniny alosika fa i Matio zany anisan'ny mpamorietra anisan'ny nampandoa motra dia eo amin'ny birao famoriketra mihitsy izy hoe nijeniny no nandalo teo Jesosy ka ny te taminy hoe reo hiaraka amiko naraky ny baiboly mazatra antsika dia manaraha dia arao akaiky rehefa niatsona Mateo Jesosy dina ny zavatra antrano any amin'ny fanazavana any amin'ny boky any hoe il se leva et abandonna son bureau et suivit Jésus nitsangana izy nialany ny birao teo asa nanavelany taony raha ny ety tsy voalazy io fa nitsangana izy dia lasa izy nanaraka an' Jesosy raha eritreretana am'izany fahatapa-kevitra zany fahatapohany fahatapa-kevitra Matio zany mety adimy tao ny etry tsy nentiny fa izy nanino nanaraka an' Jesosy ary amin'io fahatairany mpamorietra io satria zany a zavatra tena manaitra ny mpamorietra ny zany hoe i Jesosy lay nampianatra erany tanàna eny erany tanàna hoe zao ny fampianarana zao fampianarana i Jesosy lay malaza atao amin'ny tanàna hoe nirain'Andriamanitra no miantso azy izy lay mpamorietra zay tondroiny olona ho mpangalatra dioka tofa simbiny folo ndonge mba ho fantatsika tsara reto olona reto a ahafatsika matakatra ny alehiben'ny fiantsona azy dia ny fafito ihany vakina mba fahefa fantatrareo ny tantara lioka toko fasimbiny folo dia ny fafito ary raha nahita izany izy rehetra dia nonomonona ka nanao hoe lasa nandeha an-trano am'izay lehilahy mpanota izy iza moa ty lehilahy mpanota ka zay ty zaka izy ina moa izy io lehibe ny mpamorietra vakio tsara ny soratra masina tsy vita zay hoe mpamorietra fa lehibe ny mpamorietra zany hoe izy zany no caisse centrale any amin'ny dolona angonina ny etra avy natao tany efa any ny pourcentage ny lasa nakao am'izay lehilahy mpanota izy ka amin'ny Matio zany zao fijanonany Jesosy teo akaikiny miteny tamin'izao hoe ndeha naraka manaraha tena zavatra tsy napoiziny io tena nampifaly azy fantatry io dia makao amin'io ka toko fa 5 fa 7 roapolo sika fa nisy hetsika nataony Matio tsy voalazany
marika eto amin'ity tantarany lika toko fasivy toko fadimy andiny fasivy azafady le miantsonany levy any tantaran'liko io a fa ny andiny fa sivy am'roapolo ary Luc 5:29 tsaonareo zany ha 5:9 ay 5:29 azafady mahay reto a Luc 10:9 ary levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'izy ho any Jesosy vao mivana zany Jesosy dia efa taitsy ny fony matio tena nafaly azy na tsy nanaraka azy izy nefa mpamorentra fantatry zany fa manino mpanakarely zany mpanakarely zany afaka anao un grand festin pour le Seigneur tena fanasana lehibe matio dia rasenina kao Jesosy dia nanaraka anakao dolo koa izy ny mpamoretra namany sy tady dio tsabo ary io le fantatry ny mpihira malagasy fomba ny lehilahy manam-bola nanaraka azy nakao koa ny vehivavy mpanota satria zay hoa ohatrany hoe tsy afa-misaraka amin'irety mpamoretra reto mihitsy ama mpanakarena azy fataro zany a dia io fa nanao fanasana lehibe i matio tonga tao dolo ny mpamoretra namany dia nanaraka tao dolo reto mpanakalo reto aiarany sakafo amin'ny Jesosy zay nanaitra mafy zany kio io a tena nahatezitra raha voambolana nampiasainy koa tamin'ny toko 7:20 dia hoe nampimonomonona mafy anyreto farisesy mpanoradalany jero kely mantsy ny mpianatry ny tompo zany nareo milaza fa mpampianatra iny milaza nareo fa iny olona miran'Andriamanitra nefa rety jerety izy manino miara-mihinana amin'ny mpanota sy ny mpamory ety ny mpahay lalàna sy ny fariseo zany manakevitra ny hoe tokony iarahany Jesosy ve reto mpamoretra sy mpanoty reto ona nihevitry ny fariseo tamin'izany tsisy hevitry ary zany nampiavaka ny fariseo tamin'ny fiarahamonina nisy azy miatakataka ohatry ny hoe izy ny tena madio izy ny tena mpivavaka marina fa iretsy a ina nanasokajiny azy mpanota ka tsy azy akekeziny tovitovy amin'ny toeran'ny boka tamin'ny fiarahamonina jiosy ny boka dia tsy mahazo miarahamonina amin'ny salama ary rasaina misy tsy maintsy andehanana misy déplacement tsy maintsy ataony dia miantsoantso hoe boka dia miataka dao amin'ny olona tsisy mikasikasika an'iny dia malalaka be ny lalana na mifanotsevo toy azy vao misy miantsoantso hoe boka dia malalaka ho azy ny lalana miatakatany fariseo reto olona toriny ho mpanota io reto tsy mifandray am'ireo tsy fampikasokasoka am'ireo izy fa mahaloto azy zany fa izy manino izy madio izy mpampianatra ny lalàna ka tsy mikasikasika amin'ireny mpanota reny ka rehefa nakao Jesosy monomonina fatratra dia reo mpampianatra anareo
miara-mihinana miara-mihinana fa tsy miara-misakafo hoe mikorano fotsiny hoe miresadresaka na hoe mitoro filaza tsara fotsiny amin'ireo fa manino miara-misakafo mipetraka mihitsy zany jesosy miaraka tamin'ny mpianany dia reo ny mpanota sy ny mpamorehitra miara-misakafo aminy eo ary raha mitoetry reto mpanakalo reto dia azo antoka fantangorona tamin'ny jesosy reo dia jesosy zany mipetraka eo azany nampimonimona fatsy eo dia reto mpanakalo reto solatsolana aminy eo izany ny rarahana ngay mahafantatra izay iza io fa io tovolahy io vo 30 ans toko am'izany hitamboronany ny mpanakalo teo jesosy ka tezitra mafy monina mafy ny fahasesy ny mpanoran-dalàna jereo manao valomena amin'ny mpanota ny mpampianatra anareo somary mijanonjanonako kely izy io satria mahita anareo a mahafantatra anareo a manao zany koenara tena manao zany anareo miatakataka nareo a zay aty zay mpivavaka sakalahady zay tonga ny am-piangonana dia ampianarany datanay ohatriny dia anaraka zay lazaiko ery miatakataka manikika ny afo tena spécialité nareo zany hanka rehefa mba mifanakay kokoa amin'ny afo mifanakay kokoa amin'ireny olona reny zay tonga dia mahazo titre tahaka ny tamin'ny andro ny tompo fangaro amin'ny mpanota izy anaka izany teo pirana migneno anareo ny hiran'le F16 teo any nanenina tamin'ny tompo fa nomeny F29 fa tamin'io fa zany misisika hoe F16 tomponao taonay dia heniko mihitsy izy fa tsy ao ianareo za mafantatra anareo F16 io tsy zany mihitsy ny firahantsika io tsao azy zany fiangonana zany za mandoaly teo F29 ny tokony teo za eo mpanomana eo a tena nomeny tompo amitsy F29 dia za zany matahotra anareo hoe indray ny any paster vemberina foana hira vemberina ny afarako a hiala am'izany goaoahoanareo zany dia misoloko F16 izy kanjo a j'ai fait une erreur fona amin'ny tompo ao amin'ny deuxième kity madikinareo antaniny namanareo rehefa tonga any amin'ny deuxième kity iova F39 F29 F39 azafady faniriko azafady faniriko ny tokony ho eo raha eo fa faniriko ho tonga zanako ao koa rety mpanota sy mpamorietra tiako ianareo raha saina kely zany fanaonareo zany mba hialanareo amin'izany tiako ianareo raha mba hahay mandray namanareo aty am-piangonana moa efa conventionnel mato miara-mipetraka ireo a mifafakazo dia mifamiray tamin'io ay zay lahy mipetraka zako zany fa conventionnel zay efa hifanarahana ary amin'ny dabi fa soatsika mipetraka vie dia miara-mipetraka olona faka fa raha atao zany ho fomba tsikekenanay maka hoe afindrako toerana ngenareo a toeran-kafa fa tsy mipetraka akaikiny amatoa miara-mipetraka reo a rehefa par convention efa ento dia tsika miara-petraka efa tonga ka raha itena zao ohatry ny fanaoko le hoe mba raistanany izina tsy andraisana tananako efa conventionnellement namanao andray tananareo tsy sonana mihitsy efa mifanarahana
hanika tsy hita taratra dia hoe mandray ny hafa ianao tsy ho hita eo dia mba saintsainy kely zany fanao nareo zany zay mahatonga mangina io saintsainy nanao an'izany za ve mpanao an'izany zay nge leko saintsainy mitay zany nanao an'izany izy ny navahako teo isy nanatona avy dia tsy nisokatra taminy gady reny sasany aho mahita an'izany sasabaa ao mba vady eo izy sanavalopo taminareo teo izy zany vo fakaitaniko zany na aiza na aiza vo fakaitsy ny anany ajanona mihitsy ny tanany iny kalana sasalaa fa azo ny avy tamin'ny fampianaratsika izy io hoe zany kristianina zany ray mba mifakahita mba manana occasion iona amin'ny namana tena mpifaliana mpitiavana be mihitsy mifandray fa tsy ofa tetanao le bonjour sy ny de bonjour ny sasany ara ty fotsiny manao na ser vola no azo afanana ina no azo amin'io satria matahotra ho tenen'ny olona tahaka nataon'ny fariseho hoe mifandray be amin'ny ranony izy ny fariseho fandray be amin'ny kalota sy ny mpamolety izy zany miara misakafo zany ntsika fantatra reloatra zay ray vatsy tsy enjery maingona gasy zany zay lekely any mpanao politika gasy ty indray pastera fa hiteny politika ny fanao ikaa io izy mifanjinja mifaninina mifaninina io asaivo misy ny fiarah-misakafo nge itsy azy tonga zay atao ranona mba mirano moray latavatra tsy de fiara misakafo tsakioko tonga izy mihinana izy fa akekezy ny fifandraisana ny olona io mba miara misakafo aminy fa mafy ratsy faitadonareo ankeo misy soratra mivandravanda be eo amin'ny télévision hoe no ny fanirina sy ny fanapa-kevitra ny filoana exegema dia najanona aloha ny fanopavana fanao amin'ny TVM ho azy mpanaraka an'iny isy nahita isinareo araka tiatrany tamin'ny efatra nareo fa tatiako aiza moa hitanaroana zany fa zay taratara zany mety nahitany izy izy avy soratra zay tao amin'ny télévision tsisy fanopavana exegema atao fanapa-kevitra fo exegema mile soratra ary azoko a-tsaina fa avy ndresaka zay tamin'ny herinandro fa misy antony anakaiky iaona amin'ny président zay amin'ny herinandro iny dia resaka aminy aho hoe ono président tena enao ve nandefa taratasy tany TVM sary zareo tao fotsiny no teny hoe allo ajanona kely le fanopavana zany ve natao sa ahoana dia ho hitako hoe dia lazaiko anareo fa miontsika amin'ny herininy ny fifandraisantsika ny fiarahantsika monina tena fiarahamonina tsy misy fiavanana teny malama mibavatsika fotsiny zany hoe fampiavanana zany papa any Roma ve ny ahitany aty nilazany izy fa tena miroso amin'ny fampiavana-pirenena mihitsy zay izy ahitany zany zay lazaina aminy hoe fatany fa isika miaina azy no mahafantatra hoe est-ce qu'on est vraiment miavana raha atao am-piangonana aloha azo eritreretina ihany miavana
dia koronareo miavany reo preta reo miavany reo saty zany salasany anao salasany tsy mahafantany anao mififanaisanao amin'ny hafa ao tsy zany tsisy fiavana fa tereny mahazanaka akady fotsifotsiny a dia tonga ty am-piangonana dia miara-bavaka eo tsika fa tsy miavaka zanona elaela am'izany mihitsy a fa makaraly aly izy angambaiko ny fomba ilazako azy angambaiko hoe za manko tsy mba misy praitarako za lahatokana vavitokana vo mianagasy izy lavitra be dia za lavitra be ty tsisy dia nareo zany lomba praitako aniko nareo anabaviko rahalahako mamako sisy ianareo dia rehefa mifanatona aminareo a mandreany zany froideur zany atsika mpifandraisana oy mandreany zany aminareo sasany zany ifampiarahaba zany ay mananeo pasitera tena fantana mitsy tena misy articulation mitsy ato tia filazany taona malagasy zany a milanja loha ohatra ny tiako atao hoe aza saina mihetsika mihitsy ho articulation io manao anao batera saintsainy moa zany resadresatsika resadresaka zany atoko aminareo zany mba halalanareo tsara milanjany zany hoe fifakatiavana kristianina zany amin'ny fiteniko ao an-trano hoe ohatry ny matahotra sehoa mampianatra ty fiavana ty am'fiangonana na zato ambirivo averina azy io mifanao miany no ataony mpivy averimberi da tsy rava mihitsy zay efa miolobaka ao pony ao hoe ranona exclu de ma vie de ninina teninao eo ny ataony ihany ny ataony zany lazako tamin'ny sasany taminareo ny fotoana nanankiray le hoe mety nyteny koa zany tena mavesatra aminareo nyteniko reo ary hoe azaho azany fiteny taolo malagasy zany dia mitadika tany fa sady arinao miteniko no izao koa eniko de izy sensible be am'izany ty fokeliko ty amiko aramoa zany ianao ohatry zany ngamba zay tokoa izy satria za le bebibedy anao temitemy mahery anao mpanitsinitsy ny fanao politika anao za le mpanitsinitsy anao am'le hitsy le mangalatra ridy manao zao de zay ngamba mahatonga anao a lasa misy elanelana be misy hatsika mpifandraisanao zany hainareo saminareo angambaiko tsy ohatry zany mpifandraisanareo mahafinaritra be any ny anareo mahafinaritra be fa ny atsika tsy mety saintsaino zany zanako zany fa raha mba ataonao hoe za zany zao ny mpanelanelana anao amin'ny tompo raha misy zany fa za tsy mpanelanelana anao za mpitariky anao makanesy ao amin'ny tompo ndao amin'ny tompo de za lasa écran lasa isolant ao anelanelanao sy ny tompo ve so mba tsy ho zany engany tsy ho zany azany mahatonga ny tompo amiteny ary amin'ny farany hoe rehefa any amin'ny lukatofadiny izy hoe
ny zanak'olona tsy tonga hiazo mamy fa ny mpanota mibebaka hoe le olona na tsy avo teny, le olona nandray le afatra, le olona nisy lavitra tamin'ny teny tompo manino izy mibebaka izy. Atao ahoana amin'ny fomba ahoana raha ovina nampiravany olona toriana ho mpanota io ho tafaona amin'ny tompo raha hiatanao izy. Ndao atao hoe ianao zany efa le madio, ianao efa voasokajy hoe tena mety tivavaka tsara anao, fa le anankiray itsy le afitsy tsy afaka manatona ny tompo no setsika ataonao aminy. Dia mba tia ny tompo ve zany? Tsy nampoiziny ty namana anankiray tia samy miresadresaka eo moa tsy ny maso adala raha teo tsy fantatro ny resaka nataotao fa tafatodika tany amin'ny tampoka na menina mitsy any todika tany maso mangarika ay ty olona ty mahay mangarika famenanao tsy napoiziny ary za fotsiny hoe nde hijery tany anahita na menina re mitodika tany metan'le masony mangarika maty any hoe fomba raika an'izay olona mangarika anao misy hitanao zany misy zany ary matoa io mangarika anao tsy hoe olona inconnu aminao kory io attention tsy marina hoe anao a tena tsy fatany izy no tsy mahafantatra diso mangarika anao fa matoa io mangarika anao mahafantatra anao fantatrao iny ary zay lozy. Dia avy reny mivavaka nampianarin'ny tompo am'izany aiza ny famelan-keloko anao am'izany mamelany eloko hay tahaka namelana izay meloko taminay dia aiza manapo azo famelan-keloko avy anao am'izany ohatrany manao perta ihany mba miandro ny famelan-keloko raha isa ny famelan-keloko omen'andriamanitra anao misy anao a misy olona ao tsy avelanao eloko misy olona ao angalianao matoa mangaty aloha zany hoe tsy midika hoe tiako be zy angariko tianao be izy zany tsisy olona anao zany fa matoa anao mangarika azy misy anao zany misy fomangidy zay anepo any sy mifandray amin'ny tsara ianao tena niverenana mihitsy zany raharaha zany tena hianarana mihitsy zany raharaha zany mba hafana mampianatra ny hoe tabidy tsara nge fa i Abrahama raitsika rehefa hiaona amintsika any an-danitra any sika ahita azy za tena maika te hitany Abrahama mihitsy za mino fa raha hitany Abrahama tsikitsiky be mihitsy ny andraisany ay tonga soy ianao fa tsy hoe fa manina ty nefa izy tsy ambola nahita azy zay aty zay fa rehefa hoitany a za mino fa raisiny mpifaliana ama samykino anay fa isika tsy zany vakio tsara le genesity 1:20 teo fa nasaina miala tamin'ny taniny miala tamin'ny havany miala tamin'ny tramoray misy zavatra ialanao le tantara ratsiratsy tao ambadika tao le zavatra nampifaningotry ny zavatra tsy mety tamin'ny fifandraisana tamin'ny namana reny ay any andavaky ny elodolo reny mba hafanao mandeha manaraka mitombo de manaraka ny Jesosy asanony reny fa raha reny tehirizinao ao marina amin'Andriamanitra raha mahazo famelan-keloko ianao
tena resadresaky dada sineny mihitsy zao resaky zao fa tsy toteny zany ataoko aminao zany mba hisaitsainanao marina mihitsy hoe aiza mihitsy motokotoko zany za ty amin'ny fivavahana avy tia zao dia ifanena amin'ny olonao le pray fiangonana aminay mihitsy izy dia mitambona izy mitambona izy dia vavahany dia fanay samy manany azy iona mihitsy za tsy anao bonjour voiosika io raha io dia hoany anao zao dia andala dia lasa anao miditra vavahadinao tsy ahoanao tsy raha ino akory ino olona pray fiangonana aminao misy izy zany zava-doza zina ihany zany ivavahantsika oko zay paster azo zay izy le maso atsika zany misy tena zany tsy le maso efa azo zay paster fa oko zay dia manantena aho tena mandoalika amin'ny tompo aho andoalika rehefa avy eo ho atsika hoe mba tsy hisy zany sy fandraisana mangatsika zany amin'ny zanak'Andriamanitra fa ry ny fanan'Andriamanitra ianareo reseny lahatra ianareo ampianarina ianareo dia ho hainareo no mandray tsara ireo namana mpiara-mivavaka namana mpiara-miasa namana mpiara-monina ireo zanak'Andriamanitra rehetra ho hainareo no mandray azy ninninona zavatra misanga fahiny mialamo zany hoe ny Genesis toko faharoa ndeha anaraka hoe ny marika toko faharoa anaraka ny tombosika amen.